Ankafaliana tranoray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidina ny tokantranonao amin'izao alahady alina izao fadimy ny volana oktobra 2024 ity ihany koa no mahery voalohany amin'ity volana ity atolotra azy ny araba mba hampirarintso atsika rehetra ampanaraka ny fandaharana ary asaina hatramin'ny farany ianao anaraka izany fandaharana izany voavoaram-panatanjahantena maro no atolotra atsika nandritra ity herinandro ity eo ny baolina kitra ny taranja lomano ny taranja handball sy ny maro hafa ty ampindroana ihany koa dia tsara ny milaza amintsika fa manambahiny ny fandarana mahery amin'ity ariva ity dia zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja ady tondry zay vao avy navita fifidianana ka nahazo filoha vaovao etontsika anomboana ny fotoana raha ny taranja baolina kitra ny farana androany tetsy amikanja be ny mamasina ny fedina ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra skajy zazavavy ka ary zareo avy ny sabotsina miana no ny salotra izany anaramboninahitra izany. Fandraisana anjara voalohany ambara voalohany izay no azo amezana anjara bitan'ny ekipan'ny AC Sabinama avy eto Analamanga tamin'ny andian'ny fadimy ny fedina tompon-daka ny Madagasikara ho an'ny sokajy vehivavy baolina kitra ity. Tamisa telo noreto komanso no nivohan'izy ireo mpandresina alohan'ny ekipan'ny FC Odiana nandritra ny famarana natao tolakandro tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Ny ekipan'ny FC AO nefa nanokatra nisy eto amin'ny minitra fasify tamin'ny alalan'ny coup franc no takan'ny Jos. Telo minitra tao aorian'izay dia efa nisalain'ny Sofia tamin'ny alalan'ny coup franc ihany koa ny isa. Nanomboka teo dia nahazo eny ny mpilalao ny sabotsina miana sy ny mpanohana azy ireo izay tonga marobe tetsy Mahamasina. Teo minitra faraka amin'ny telopolo ao dia mbola nahazo coup franc tsara petraka ihany i Sofia ary dia voadonany ny Fabiola kapteny ekipandiana nefa izany ka dia namitaka ny mpiandry sato-kazony. Nandritra ny fizaram-potoana faharoa indray dia niezaka nanenjika ny elanenisany ny mpilalao ny Hidiana. Mbola nampiseho ny mahaloha larana kinga azy anefa i Sofia ka dia napiditra ny mbola fahatelo nantondra ny fandresena ho an'ny ekipany. Ny lohan'ity famarana ity dia lavy ny ekipan'ny Analamanga tamin'ny isa 4-2 kosa ny SFF Amorimamy teo amin'ny lalao fiady toerana. Ankoatr'izay dia Idimoina mpilalao ny FA nandropaka ny amboarany mpampity baolina betsaka indrindra rehefa natafiditra baolina 5-10 be izao. I Sofia avy amin'ny ekipan'ny AC Sabinama kosa mihosotra mpilalao mendrika. Fahaomezana tanteraka araka izany ny azon'ny ekipan'ny sabotsina miana tamin'ity fifaninana ity izany no tanteraka hoy ny ben'ny tanàna sady filohan'ny section na taranja baolina kitra ao sabotsina miana Afra Andriamosa dia noho ny fiaraha-mientany rehetra.